ambiaty ny ambiaty indray zany a dia natao indrindra amin'ny mahavolo azo azy dia ny verina zany fa izy no napetraky ny malagasy ho famantaran-taona araka le fitenin'ny malagasy manao hoe ao anaty kabary mananjara raha samy azo ny ambiaty fa nataon'Andriamanitra ho famantaran-taona izy ny dikan'izany dia izy no ahafantarana ny fotoana ahafahana manatanteraka ny fambolena ohatra ny fambolem-bary dia rehefa manomboka montsina ny ambiaty tsy ny malagasy hoe mitaim-boalavo ny ambiaty mitay totozy ny ambiaty mitay tararaka ny ambiaty midikan'izany dia misy fotoana arahany ka rehefa mamontsina mitsiro ny ambiaty dia eo ny malagasy no manomboka manao ny asa-tany fikarakarana ny fambolem-bary dia rehefa manomboka mamontsina izy zany hoe mitay tararaka ny ambiaty efa vita daholo ny famafazana ny ketsa ary rehefa vaky ny ambiaty manomboka manetsa ny malagasy ka na iza toerana ahitana an'ireny ambiaty reny dia mifantoka mandrakariva amin'ny fambolem-bary ny mpamboly ka ohatra izy zany mamboly vary any Tsirabe ohatra any faritra karatra fa aty Antananarivo izy mahita ny ambiaty dia efa milaza amin'ny sahady hoe rehefa tonga izay endriky ny ambiaty zay amin'ny montsina ohatra dia efa maika ny ody izy ireo fa dodina amin'ny fanetsana tsy hoela zay zany ny endriny ampiasain'ny malagasy azy fa raha ao anaty kosa indray ny ambiaty dia milaza fa izy zany no fanadiovana anaty zary miantso ny fahafenona anaty izany ambiaty izany ka noho izany rehefa misy zany ny fanadiovana tokony atao dia ny ambiaty no manadio ny olombelona any anaty ary dingadingana no manadio ny olombelona any ivelan'ny olombelona zany dingadingana ny ao anatin'ny olombelona ny ambiaty ka raha sanatria eo amin'ny fiainana zany misy fahoriana misy ny zavatra tokony todoivina eo amin'ny fiainana dia mampiasa nyity ambiaty ity ny malagasy raha ohatra zany ka misy fahoriana ianao any amin'ny mpiray vodirindrina na any amin'ny fianakaviana ary lavitra fa tsy ao anaty trano dia andorana ambiaty sy dingadingana maintso ny trano zany hoe misaraka tsy tonga ao an-tanàna izay fahoriana izay ary raha nisy fahoriana kosa atao anaty tranonao zany hoe nisy fahafatesana nisy zavatra naloto na ihany koa hoe nisy olona narary mafy nandritra fotoana maro ka nesorona atao amin'izay toerana izay izy dia amin'ny alalan'ny fandorana ny ambiaty sy dingadingana miaraka dorana maintso ny fanadiovana ireny trano ireny ohatra zany ka tianao ny fanadiovana trano ohatrany hoe efa tonga ny vanim-potoana milohan'ny taom-baovao malagasy dia manadio an'ilay onja ratsy ao anaty trano ianao dia andorana ambiaty sy dingadingana maintso ny trano zay zany no fampiasana azy amin'ny maha volo azo azy no anaovana izay.